Zao fankalazantsika ny andro diocese zao zay ankalazantsika indrindra amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana aogositra moa zany dia isan'ny mahavolanina antsika amin'izany ihany koa ny fahatsarovana ny Victoire Soamanarivo olo-tsambatra zay ankalazain'ny eglizy isaky ny faha 1 amby roapolo ny volana aogositra dia fampahafantarana mikasika ny olo-tsambatra io no ataontsika mianakavy zao ka ny voalohany zany dia mikasika ny fiainany ataontsika hoe ny poirany zany ny poirany Victoire Soamanarivo fantatsika moa hoe Victoire Soamanarivo teraka tamin'ny 1970 mbola tsisy moa zany tamin'izany hoe fanaovana hoe daty inona izy andro inona izy fa araka ny fantatsika tamin'ny tantaran'ny fanjakana malagasy taty amin'ny taona 1970 taty vao nisan'ilay ataontsika hoe fampianara mena toromarika mena ny sakazambohatra tany vao nampirifina indrindra ny hoe tsy maintsy soratana ny anaran'ny olona dia zay mahatonga hoe tsy fantatsika ny daty naterahan'ny Victoire Soamanarivo tena hoe daty hoe zao janoary na salan'izany fa ny taona fotsiny no fantatsika mianakavy dia izy dia ataontsika hoe ao anatin'ilay ataontsika hoe foko ova tsy miambola dia izy zany miaviny izy iny ny tsy miambola moa zany dia avy amin'ny taranaky Andriatsilavo fantatsika mianakavy ilay nanohana ny Andriambatomena tamin'ny nakany fanjakana sy nampivolonana fanjakana tamin'ny fotoanandrony ka natonga ny foko zany nanantoerana lehibe tao amin'ny ataontsika hoe fitiatanana satria ny prime ministre dia saika avy amin'io foko daholo prime ministre ny mpanjaka mifandimby taty afatra taty dia izy Victoire Soamanarivo zany anaty taranaka io Andriatsilavo io foko tsy miambola zanaky Rain'Andriatsilavo zay ny anarany dadany zany zafikely Andriatsilavo dadan'ny Soamanarivo izay napalelony fa mbola kely Soamanarivo dia maty dia zay natonga azy nakinina tamin'ny dadatoany dia reniny dia rambahino kosa dia azo lazaina antsika amin'izay zany ohatra mandinika zay tsika mianakavy dia hoe ny fiainan'ny Soamanarivo zany mialohana kristianina azy dia nitaizana tamin'ny fahendrena mahamalagasy izy dia ataontsika hoe zay mikasika soatoavana ny mahamalagasy zay no nanaviazana azy io zany atsika lazany zay ka hatraminy ataontsika hoe taona 1979 no misy an'izay dia to amin'ny taona 1979 tonga missionnaire dia nakinina tamin'ny ataontsika hoe rimasera ao amin'ny Saint-Joseph de Coligny ny fitaizana ny Soamanarivo dia teo amin'ny lalan'ny fiainana zany dia nanambady izy rehefa feno 12 taona dia raha tsy matahodrika ilay antsoina hoe radika no vadiny izy ilay dia zanaky ataontsika hoe tsy hoe zanaka tena nateraka moa zany fa natsangany rain'ilay roa satria raha tsy matahodrika io zay dia zanaky fanalina vadiny rain'ilay roa zany dia ivadiny io nefa nananjanaka taloha dia rehefa navadiny rain'ilay roa izy dia lasa nakariny ho zanany natsangany ho zanany ny tsy madiotrika dia io zany ny vadiny izy moa zao maty tamin'ny taona 1988 tsy matahodrika io zay ohatra ataontsika hoe fiainan'ny Soamanarivo amin'ny ankapobeny izy maty fantatsika tsara hoe tamin'ny faha 1 amby roapolo ny volana aogositra 1894 efatra amby sivifolo sy valonjato sy arivo dia nalevina izy zany atao vota amin'izany fotoana zany moa zany nalevina tena fahasandrainy ary satria tandaka izy dia ena fahasandrainy ary nalevina tamin'izany fotoana zany fa eo amin'ny tantarany moa dia fantatsika tsara fa amin'ny maha-olon'ny eglizy azy dia tamin'ny fahazato taona natongavany nankalazaina ny fahatongavany missiona teto Madagasikara tamin'ny taona 1961 dia nafindra tena amin'ny fahasan'ny missiona teny Ambompo ny misy an'ny Soamanarivo dia teo indray tamin'ny 1993 indray fanombohan'ny fankalazana ny fahazato taona na fahatesan'ny Victoire Soamanarivo dia nafindra ato amin'ity trano atao fanatsika ity ity chapelle ity ao ny misy an'ny Victoire Soamanarivo amin'izao zay ohatra amin'ny fiainan'ny Soamanarivo amin'ny ankapobeny maha-olona azy fa raha ohatra amin'ny fiainana ara-panahy indray dia feno 13 taona izy ny tonga ny masera dia ny volana novembre 1863 tamin'izay izy no natao batemy teto Andohalo teto zany i Soamanarivo fa ny taona taorinan'izay 1864 io no sakramenta telo mifanesesy tamin'ny Victoire Soamanarivo 17 janvier 1864 dia natao komin'ny voalohany izy dia taorinan'izay koa
ny 13 mai 1864 dia tamin'izay no natsoina Rasoamanarivo nalainy tsy matahodrika vady izy a dia natao mariazy izy a na amin'ny fomba malagasy maraina fa ny hariva dia natao amin'ny fomba tato amin'ny cathédrale ka mopera finage no nanao ny mariazy tamin'izay fotoana izay mopera finage lehibe mission tamin'izany andro zany a zay no nampiditra azy nankalaza ny sacramental mariage ny lajika dia septembre taorianan'izay a zay vao natao confirmation izy ny fiomanana tamin'izany no fisoana kristianina nataony dia tena naharitra mihitsy nilay fifanana natao Rasoamanarivo zay ohatra ny fiomanam-panahy nataontsika hoe fisoana kristianina Rasoamanarivo fa ny fiainanan'io ataontsika hoe mahakristianina azy io a mbola tsy natao bately akory izy tamin'ny volana jona 1862 narary mopera Weber tamin'izay zay mpampianatra katekisme izy a dia Rasoamanarivo izy mbola catéchumène tamin'izany a izy dia fa ataontsika hoe izy no nampianatra catéchisme tamin'ny toeran'ny mopera zany zavatra tsy fanao zany a raha ohatra tena milafy indray satria ny vehivavy zany a tamin'izany fampitony zany a tsy dia tokony miteny nefa Rasoamanarivo dia miteny zay ohatra ataontsika hoe ny fiainana ankapobeny ny fiainana mahakristianina fa ny fiainam-panahy Victor Rasoamanarivo dia azotsika lazany hoe izy a dia olona marina tokoa izy a zay ary moa zany no tapany voalohany amin'ny dinidiniky fanaovantsika mikasika Victor Rasoamanarivo ka misaotra antsika rehetra manasantsika amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana aogositra. Fiainam-panahy Victor Rasoamanarivo dia azotsika lazany hoe izy a dia olona marina tokoa izy a ary lahatra tamin'izany zavatra kely no azontsika marina ohatra dia fiainam-panahy Victor Rasoamanarivo nitenentsika manakavy voalohany io a Victor Rasoamanarivo dia olona tia sacramental masina sy tia Jesu Kristy amin'ny eucharistie masina ary io anisan'ny nampalahelo azy rehefa voaroka missionnaire tamin'ny vanim-potoana andro dia raha nytaniny izy hoe inona tena mampalahelo anao dia zako tsy afaka mitsoka ny sacramental masina intsony tsy afaka mandray communion intsony sy tsy afaka miconfesse zay zany le voalohany zany ny sacramental ny eucharistie dia faharoa Victor Rasoamanarivo dia tena olona tia ny masina Maria izy tsy mahagaga moa zany a tamin'ny taona 1876 no nisy fifidianana filohan'ny zanako masina Maria voalohany dia ny voalohany ataontsika hoe filohan'ny zanako masina Maria tamin'izany dia Victor Rasoamanarivo izy zany a tia masina Maria araka ny filazan'ireo missionnaire nahita maso azy tamin'izany fotoana zany a ao amin'ny cathédrale misy atsika eo misy hoe hotelny masina Maria dia eo masina Victor Rasoamanarivo eo no mipetraka rehefa mamonjy lamesa eo izy manao adoration eo izy manao chapelet ihany koa zay mahavita roger ny araka fantatsika manakavy moa Victor Rasoamanarivo ary tsara ho fantatsika manakavy fa anisan'ny ataontsika hoe nampiombony andetiny tamin'ny fahavalo amby folo ny volana aogositra 1894 dia ary nanao procession tena amboko izy mpondrosoa masina Maria zao mazava ho azy dia maty taroan'izay amin'ny Victor Rasoamanarivo rehefa vizaka ny ataontsika hoe procession nataony dia ny fahatelo mikasika hoe lafiny ara-pinoana tiantsika asongadina ihany koa mikasika hoe Victor Rasoamanarivo amin'izay lafiny finoana zay dia ny ataontsika hoe fitazoma sy ataontsika hoe tsy fivadiana amin'ny fanambadiana amin'ny mariage zany sacramental mariage ary ohatra makato amin'ity chapelle ity tsika manakavy dia misy fangatahonao na misy vavaka fisaonanao dia ny akabeazany raha tena titanisa dia mikasika fisaonana na hoe fangatahona fahasoavana amin'ny alalany vavaka Victor Rasoamanarivo ho an'ny tokantrano fa tena nijanana fanambadiana izy nefa miaraka tamin'ny farany ilay mariazy zay nataony tamin'ny miaraka tamin'ny adika zay fanitsakizabary sady mamilava tamin'izany valinto zany dia voatanana tamin'ny farany na ny premier ministre tamin'izany na ilay volo moa premier ministre nanomboka tamin'ny 1864 ka hatramin'ny 1896 dia io zany sady rahampizan-dahany io zany le premier ministre na ny mpanjaka dia miteny aminy hoe ianao vadinao fa mampizary anao fa Rasoamanarivo dia nilaza hoe vita sacramental tamin'io za tsy ala amin'ny vadiko io dia zay no azotsika hoe azotsika hoe lazany hoe manasongadina ny Victor Rasoamanarivo dia zay zany mikasika hoe fiainam-pinoana fa ny tena hoe mampisongadina Victor Rasoamanarivo dia tamin'ny ady ny fanaovan'ny malagasy sy ny frantsay ny ataontsika hoe miaramilan'ny ray laivony sy ny frantsay zany ny ady io moa zany dia mipoaka tamin'ny izy io moa zany dia tamin'ny hoe voaroka daholo missionnaire zany tamin'ny fahatelopolo volana mai 1883 voaroka missionnaire dia lasa daholo nandritry ny telo taona 1886 vao tavavelona dika zany tsisy afa-tsy ny laika zany zao niteto ny religiose tamin'izany dia tsisy afa-tsy rafiringa religiose-lahy ary
novice masera Saint-Joseph de Comitelo ary postulaty Saint-Joseph de Comitelo. Io moa zany ataontsika hoe mbola anatin'ny lalako fanandrefy mbola tsy masera. Dia tsisy afa-tsy ny Union Catholique zany tovolaky Union Catholique izay biaziny fikavalana Jesosy anatin'ny festivalan'i Jesosy zany reo no ataontsika hoe mikarakara ny ataontsika hoe missiona rehefa lasa ny missionnaire reo. Dia reo ataontsika hoe Union Catholique reo dia nakiny Mont-Pierre Cosette zany curény cathédrale tamin'izany vanim-potoana zany tamin'ny Victoire Soamanarivo hoe ianao no anjely mpiampina amin'izy ireo tahaka ny Masy Maria miaraka tamin'ny apôstôly rehefa lasa nakaran-danitra Jesosy Kristy dia ianao no mpiampina amin'izy ireo ianao mpiaro amin'izy ireo vitanao zany mampivavaka anao indrindrandrindra fa ama zanaka ny premier ministre anao fomba filaza moa le zanaka ny premier ministre satria hoe nampivavaka premier ministre izy dia izay zany tena hoe nanasogadana Victoire Soamanarivo nanapiny indrindrandrindra ny mission ka tamin'izany vanim-potoana zany ny Victoire Soamanarivo dia izy tena hoe miaro ny église sarodina tsara fa telopolo volanameny tenentsika teny lasa ny opéra farany teto dia ny telo volana jona alahady io 1983 3 juin 1983 io zany ny alahady voalohany taorina lasa missionnaire dia tamin'io vanim-potoana io dia tsy nidina zany ty cathédrale ty nidina miaramila rainay vody dia raha Soamanarivo no nanao ataontsika hoe nangaviny rainy fozan-tany hoe foana no midy fa ny fiangonana hoe tsy miady fa ny frantsay no miady amin'ny ataontsika hoe malagasy dia maninona nanao katina fiangonana dia misokafana amin'io zany ataontsika hoe fiarovana atao Victoire Soamanarivo dia nisorona miaramila dia misokafana dia mivavaka atao ny olona fa izay ihany koa zany zavatra nisany songadina hoe amiteny hoe Victoire Soamanarivo ny aminakavy miaro ny finoana io moa zany tsy hoe tamin'io fotsiny izy miaro ny finoana efa tany amin'ny taona 1862 tany 1862 fatantsika tsara 1862 zany dia efa niaro ny ataontsika hoe sekoly tany akaiky Ambohimanga tany satria tsy navelany finoana hafa hoe misokatra le sekoly fitaina le sekoly dia raha Soamanarivo mihitsy nanao ataontsika hoe hiaro an'le sekoly zay akoatran'izay 1871 ihany koa tany amin'ny Ambohimanga iny koa dia mikatona nakatony ataontsika hoe finoana hafa ihany koa zany ataontsika hoe fiangonana io fa raha Soamanarivo no niditra atsehatra mba hoe tsy sisy fisakanana mihitsy ny tokony tsy hivavahana ao anatin'ny fiangonana dia misokafana eny misy BDB zany BDB ohatra hoe isaina BDB nataontsika hoe natao nidiran'ny Victoire Soamanarivo atsehatra netina niaro ny finoana katolika tamin'izay lafin'izay fa ny tena manasongadina azy moa zany dia iny dia tenentsika manakavy hoe amin'ny miady iny izay niarovany Union Catholique dia zavatra tsara tamin'ny 1884 azafady 1863 misy 83 misy lasa missionnaire zany volananay dia 1884 nietona tamin'iny zany dia Victoire Soamanarivo mihitsy no mandeha manao tournée ihany koa miaraka ny Union Catholique moa zany manao tournée any Béareny ihany fa Victoire Soamanarivo manao tournée ihany koa mandeha makahery ny olona ary reo Union Catholique reo zany tsara fantatra mandeha makany amin'ny nalean'ireo missionnaire reo tamin'izany vanim-potoana zany dia Union Catholique reo mba anana lanja ny ataontsika hoe dian'izy reo dia milaza amin'ny olona mihitsy izy manao hoe zay dia ilaky Victoire Soamanarivo sy Antoine Radilifera. Antoine Radilifera moa dia zanaky rainay volo izy ihany koa dia tazana finoana katolika ary nivadiny atao hoe Angeline io vadiny io tamin'ny ady lehibe fanaovan'ny malagasy fanatsay tamin'ny 1894 zay zay vao tena misongadina le vadiny Radilifera zany fa Radilifera nampalelina zany Radilifera izy katolika saingy izy somary lavo fisotroana toko izy dia tsy dia azona nifilina zavatra loatra na ny rainy ary tsy afaka nanatin'ny zavatra betsaka tany dia zay zany no natonga hoe Victoire izay moa ny tapany faharoa amin'ny dinidiniky fanaovantsika nanakavy dia manasatsika ihany koa hatrany ho tonga ny andron'ny diocèse amin'ny fahatelo amby roapolo volana aogositra fa nazanaty zany ary dia le anarana oentin'le Union Catholique rehefa manao tournée zany dia hoe izay dia ilaky Victoire Soamanarivo sy Antoine Radilifera sy ny église cathédrale ao Andohalo miteny église cathédrale Andohalo zany dia reny fiangonana io reny fiangonana eto amin'ny Tananarivo manontolo eto amin'ny fahatedrana Manontolo zay zany ataontsika hoe nasongadina ka
tsy mahagaga zany ohatra zay ataontsika hoe fiainam-panahy fiainam-pinoana fiainana mahakristianina fiainana ao anatin'ny tokantrano zay a dia ohatra ny raisiny fiangonana olo-sambatra izy taty afara taty ny tsara fantatry aloha zany efa maty radrika tamin'ny vanim-potoana nalohan'ny hafatesana radrika dia nangataka batemy izy dia rasomanarivo io zany atony hoe batemy ampahamehana no nanao batemy azy dia miheny anarana hoe Josefa iradrika tamin'ny taona 1888 nytenentsika manakavy io dia izy zany a hitan'ny eglizy ary nakatoavin'ny eglizy hoe manana hepo azo alaitahaka azy fitorasomanarivo ka zay no natonga azy indrindra natson'ny eglizy olo-sambatra tamin'ny efa tadiditsika tsara masindahy Jean Paul II tamin'izay papa nandaditsika antsika teto tamin'ny fahasivambyroapolo volana aprily 1989 no nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny mataontsika hoe maha-olo-sambatra azy fa tialohan'izany moa dia tany amin'ny 1932 no sokafana ilay ataontsika hoe fanadadiana procès ordinaire amin'ny filaza azy nosokafan'ny monseigneur Foncadier zany monseigneur Foncadier niveka tamin'izany andro zany monseigneur Foncadier io 1932 ny teny antsika fa monseigneur Foncadier efa taty ary nahita maso ny Victoire Soanarivo tamin'ny 1893 1994 dia izy zany no nanokatra n'ilay ataontsika hoe procès ordinaire io moa zany tsy maintsy dikana ny alohany ansoina olona anankiray olo-sambatra olo-masina dia vita zay dia nakatoavina ilay ataontsika hoe procès ordinaire io dia misokafana indray ny procès apostolika zay mbola toy iany moa zany tsy maintsy misy an'izay lafin'izay dia indray tamin'ny 1960 no atao 1960 zany mbola tamin'izay volana janoary 1960 mbola monseigneur Sartre ny vekatsika tamin'izany fa monseigneur Géomora Kotomalala moa taty afara taty zay vao namasina tamin'ny 1960 io fa mbola monseigneur Sartre zany no eveka tamin'izany izy nanokatra azy indray ataontsika hoe mikasika ny hoe procès apostolika ny fananganana olo-sambatra solomasina ny Victoire Soanarivo nakatoavina izy io zany tamin'ny 1983 ary nivoaka décret tamin'izay 1983 zay azo entsoina ny Victoire Soanarivo hoe olo-mendrika izy 1983 dia taorinan'izay dia nisy ny fahagagana nisy vehivavy anankiray Raketamanga ny anarany Joséphine Raketamanga ny anarany io dia marary ny aretina tumeur zany izy ao amin'ny tsanonjazany ao dia tsy sitrana tsony tsy hitany dokotera sitrana azy dia nanaovana vavaka miaraka ny Victoire Soanarivo ngatahana fahagagana dia sitrany soamantsara ataontsika hoe sitrany vehivavy Raketamanga io dia iny zany vita tonga tana Roma nipolifon'ny dokotera rehetra tsy maintsy misy azay dokotera zay rehefa misy an'io zavatra io manamarina hoe tena marina ve fa tsisy fahafatena fahagagana marina ty dia hoe marina izy dia io no nakatoaviny amin'ny papa Jean Paul II moa zany dia natonga ny Victoire Soanarivo ilay ataontsika hoe mendrika no antsoina olo-sambatra dia tenentsika ty hoe tamin'ny 29 avril 1989 no nambara zao fomba ofisialy dia mikasika ny fahagagana manaraka zao nisy fahagagana taty afara taty ihany koa mba hananganana azy olo-masina fa ny nampalelo an'ilay fahagagana misy vehivavy zay tovovavy zay voan'ny aretina antsoina hoe hydrocéphalie dia manana loha ngeda be misy rano reny zany dia sitrana tena sitrana tanteraka tokoa izy fa nampalelo an'ilay tovovavy dia izy dia misy ataontsika hoe misy aretina hafa indray zany taty afara tratran'ny aretina hafa izy taty afara taty dia io aretina hafa io zany ataontsika hoe mbola ohatrany hoe nanimba ilay fahasitanana hydrocéphalie nahazo azy dia lasa tsy hoe lasa ohatrany hoe tsisy indray zany fa ilay fahagagana fa raha tena izy dia tena fahagagana vokatra ny vavaka natao Victoire Soanarivo dia tsy maintsy mitady vaovao indray zany tsika manakavy hoe inona mba misy fahagagana avao ka mikasika zay fahagagana zay dia zavatra anankiroa zany tena hoe nasongadina Victoire Soanarivo voalohany izy izy dia mivavaka ao amin'ny tokantrano sahirana izy zay no voalohany io moa sarotra be ny hoe fahagagana mikasika ny tokantrano sahirana ravina ve ilay tokantrano sarotra be ny entanan'izany fa le faharoa kosa ny tena tiana tenenina ny aretin'ny Victoire Soanarivo dia aretin'ny vehivavy maladie de la matrice izy izy miteny frantsay aretin'ny vehivavy zany dia zay dia dikan'izany io aretiny io ndraindray mety sitrana misy ihany koa dia reny mihitsy soday no misy havatsika mety manana zany aretiny zany afaka atsontsika mivavaka atao Victoire Soanarivo sao dia mety na aretina hafa ihany koa azotsika atao zany fa zay moa no mba isian'ny voninahitry'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka Victoire Soanarivo io dia zay nampirisena antsika manakavy amin'ny ataontsika hoe fididiantsika Victoire Soanarivo izy papa Jean Paul II rehefa nanao toriteny tamin'ny Chine tamin'ilay décret nolazaintsika teo tamin'ny
teny amin'ny fanandratana azy olo tsambatra amin'ny teny Antsonjombe raha koa mitaditsady isika mianakavy tamin'io dia milaza zavatra hoe zao zavatra teneny hoe Victoire Soamanarivo dia miaina mialohan'ny fotoana ny ataontsika hoe asa apostolat fanaon'ny laïque io zany hitantsika ny Concile Vaticanina faharoa zay madika hoe alohan'ny fotoana azy satria Concile Vaticanina faharoa no milaza hoe ny laïque dia tokony handray andraiky tamin'ny asa apostolat dia Victoire Soamanarivo izy miaina sy mivelona alohan'ny fotoana an'izay ataontsika hoe asa apostolat fanaon'ny laïque zay dia izay zany ataontsika hoe anisan'ny hoe zavatra tiana asongadina dia zay teny hoe fampirisirantsika laïque ihany koa any hoe tena andraisana andraikitra amin'ny fiainan'ny église fa izay no azontsika lazaina hoe mety afaka hanampitsika ihany koa ny église misy atsika tsiraray avy ahafahan'ny olona ihany koa manatona Andriamanitra amin'ny alalan'ny hetsika sy ny fiteny sy ny fanaontsika dia izay no mitombana antsika mianakavy zany ka izay zany mikasika Victoire Soamanarivo io amin'ny ankapobeny no lazaintsika tsiraray avy tsy afaka amin'ny valapitra moa fa fitaomana nataontsika mianakavy amin'ny fankalazana ny andron'ny diocèse dia hitaomana antsika ho avy eny amin'ny amboary Ambodiatrimo amin'ny fankalazana ny fety Victoire Soamanarivo andron'ny diocèse fanamasinana prêtre eto amin'ity diocèse misy antsika ity amin'ny 17 ny volana Aogositra 2024 ho azo izay moa ny filazantsika manokana mikasika ny fiainan'ny Victoire Soamanarivo songotsongony ihany fa dia manasa antsika anatsika sy anotrona amin'ny andron'ny diocèse amin'ny 17 ny volana Aogositra 2024 ho avy zao mankasitraka tompoko